Seychelles. Fa makao la Réunion antsika ohatra dia mila visa. Io zany ny zavatra idivana hoe ireo olona zay manana ny antsony amin'ny fifanakalozana na ara-kulturaly na ara-barotra ireo artista zany, na ireo anatrika salon na foire, na ireo mpandrara, na ireo olona zay manana ny antony manokana tokony avela andeha misirkule na mifamezivezy tsy akasarotana ny andehanana makany amin'ny La Réunion. Zany zavatra rehetrarehetra zany. Inona ny ahafahana amin'ny ny thème ataontsika ao anatin'le sommet an'ny COI. Ao ihany koa zany ny resaka hoe souveraineté alimentaire. Ary tsika Madagasikara manana tombony lehibe amin'io. Ary zay no nametrahana ny thème ao anatin'io ny hoe souveraineté alimentaire aty amin'ny Océan Indien. Ahoana moa ny ahafahanao mieritreritra hoe ny ao anosy Maurice dia manafatra katsaka any Argentine nefa Madagasikara eto akaiky eto afaka mamboly katsaka. Inona problème atsika, inona ny olana satria tsy manaraka ny fenitra na ny norme ny fambolena eto amintsika. Zay zany le ilaina ny hoe fiara-miasa fametrahana paikady mba tena aleo tena tanteraka ary tena hoe hiara izotra sy rahina ao anatin'ny fampandrosoana ny aty amin'ny Océan Indien. Zany zavatra rehetrarehetra ny ary tena iko anareo 5e sommet zao ny COI ary atao eto Madagasikara zao. Eto manentana mba malagasy ray manontolo mba diovy daholo manoloana ny tokantranonao, mba diovy daholo ny tanàna zay afaka mandoko ny trano tokony diovina. Tsy ao anatin'ny COI ihany fa indrindra ao anatin'ny fankalazana ihany koa ny fadimy amby enimpolo taona iverenany fahaleovan-tena eto Madagasikara. Ntsika an'izay zany mila manova toe-tsaintsika arovaintsika io satria za dia nandeha mihitsy nidina ary gaga mahita ny hoe misy fako efa tena amatonany tsisy mandoka, misy poteau de signalisation signaletsika milatsaka efa 5 taona tsisy manarana. Eto zany ny tompony andraikitra rehetra mila mandray ny andraikitra tandrify azy ary ny olona ny pirenena rehetrarehetra mila mandray ny andraikitra ihany koa tandrify anazy. Ntsika an'izay sy amin'izao fandraisana ny COI zao ihany na fandraisana ny Emmanuel Macron ihany no tokony hanadiotsika fa tokony atao maharitra ny fanadiovana mba adio ny saitsika, adio ny tanànatsika, adio ny tokantranontsika dia mandroso azy i Madagasikara ary miova ny toe-tsain'ny malagasy. Makasipaka atsika io. Dia tsara eto ny fitsidiana ny asa izay ho atao. Mankasitraka n'Andriamatoa Filohany amin'ny fandrosoana sy fanomezana voninahitra amin'izao fotoan'izao dia indao tiavintsika mafy be Andriamatoa Filoha Repoblikan'i Madagasikara. Mankasitraka antsika rehetra ihany koa.